moratezitra tsony. Amen. Tikan'izay tsy hoe ny zavatra mahatesitra ny esoriny. Rehefa tsy maremarika an'izany. Ary taoriana izay vavaka izay dia niala daholo ireo olona mandanginina sy mila lagy rehetra. Nahavariana fa nanomboka teo. Tratra ny affectation disciplinaire le mpiara-miasa mpilavaniny foana. Ohatrany tsy izay a. Maika lasa sefo le mpilavaniny. Anamboatra anao ny tompo mba tsy ho mora tezitra. Tsy le olona fa ianao. Dia ekeo le izy fa manana tokoa moa anao mora tezitra e. No za tezitra dia tratra dia adaly e. Nefa rehetra teneno ianao adala. Nefa mora tezitra. Adala zany. Ka le zavatra ataon'ilay olona tsy hoe matezitra e. Rehefa tsy mora tezitra ianao, narangitana aza. Tsy tezitra tsony. Ianao io zao raha terena tsy tokony hisy teny ratsy tsony voaka any ambavanao. Hoe misy mamana ampasy tenena teny ratsy ianao, tokony tsisy voaka tsony. Tsisy tsony. Fa raha mbola misy aza mifananina ary voaka indray le izy. Mbola mitoy ato ny sekoly raha pitso maraina ary tsy tapitra ny sekoly raha tsy tonga any amin'raha ho any lanitra ny tompo manasanao anatrika n'izy 3 roa isan-kerinandro latsinainy talata sy larobia maraina. Tokony automatika ny fahatsapahana hoe niova ianao. Dia miverenao amin'ilay fiombonana. Wow. Inona moa le hatrehako? Aza tenenina fa confidentiel anao sy ny tompo le izy. Sao dia tena. Dia hen'ilay olona akaikinao. Zany ve manjoanareo? Nefa mba samy manana secret ny eto. Dia hoe teo amin'i Jesosy tompo. Aika moa tsy rery a. Inona moa zany tokony atahorako? Tsy rery a. Tsy miatrika rery a. Dia ohatra misy bitsika hoe dadanao efa tsy eo. Mamanao efa tsy eo. Matoa moa zany dada sy mama efa tsy eo, dadabe sy bebe moa zany dia efa tsy izy tsony. Dia ohatra ny titenenao hoe ka tozo tompo hoe zay le kambony teo, kamboty zany tianao tenenina. Zany hoe tsy amelinareo kamboty ozy izy Jesosy e. Aza miteny an'izay tsony. Akaliziny ohatra mahazo aina be rehefa miteny an'ilay izy. Miala aminareo Jesosy. Tsy normal zany. Efa niteny Jesosy dia tokony ekenao izay tenenina. Satria lasa ohatrany hoe dikainao le nitenenina. Na ohatrany hoe amaivaninao fa tianao a eo amin'ilay hoe zay. Mety zay ianao fa aza aseho akory hoe zay. Aza aseho mitare ianao hoe fa manina ianao? Rery. Fahitanareo fa tsisy miraharaha an'izany. Jesosy rery miraharaha eno tsara. Jesosy rery ny afaka iregle an'izay. Raha za zo afaka mampahery anao hoe maherezanao rahalahy, maherezanao ranabavy e, maherezanao raha aman-dreny e. Kalmenao zandry. Fa mirava eto amin'ny valy sasany a dia any anao rery miatrika fa za tsy afaka hiaraka aminao, ndao hiaraka aminao dia kalmenao zandry. Kalmenao ranabavy. Samy manana ny hatrehantsika. Fa any amin'ny hatrehanao rery ihany tsy rery ianao. Fantatra fa amin'ny présent izy. Tsy hoe miala eto ny lehilahin'Andriamanitra. Dia manaraka ny lehilahin'Andriamanitra ny fanatrehana. Fa ny vahoaka an'Andriamanitra miesona be eo fotsiny, tsisy azany. Samy zanak'Andriamanitra, samy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra hitambarina le rahantsika eto aseho amin'ny fanetretena satria avy any amin'ny confort ny maraina ny fandriana any ianao. Manetry tena hoe zarangande hivavaka. Maninona koa ry fotoana tsy atondro dia atao trano. Za koa gaga. Maninona vao maraina aty le izy? Misahatoetr'Andriamanitra. Hoe tena te hitady avy ianao io? Tena mangeta avy ianao io? Tena mila avy ianao io? Jesosy manontany an'izany fa tsy hoe za. Fa dia misy miteny ie miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta koa zay. Amen. Antsika tena tonga dia omniscient izy. Zay teneniny mihoatra noho ny science. Omnipotent izy. Ny heriny no ambony indrindra. Zay mahatonga Jesosy miteny ao Marc 10:27 eny avec Dieu tout est possible. Teo amin'ny azo fijaliana tout est accompli. Fanoharana nomeny Jesosy tout est prêt. Zao tsika miteny andro amin'ny maraina zao zany a ninina efa vonona. Manina le izy ny tsy aseho. Zao zavatra rehetra zao dia miandry ny fampisehoana andreo zanak'Andriamanitra. Tsy izy no aseho
fa ianao tsy maentehaka ao an'Andriamanitra. Enao no andrasany zavatra rehetra ho aseho araka ny endrik'Andriamanitra. Ny anjaranao zany tsy miasa saina hoe inona re ny iseho androany, inona indray re zany mety tsy iseho e. Tena kaikanao tsy izay le anjaranao e. Fa ny anjaranao hoe ny mahazanak'Andriamanitra anao hoe enao maneho ny endrik'Andriamanitra hoe farany eo amin'ny présent. Tandremo sao dia isaina ianao fa miatrika rery na irery na miady rery. Ty aloha tena mety ianao rery, miasa saina rery, iny tena ianao rery kosa ny tompo tsy miasa saina miaraka aminao. Fa maninona ka tsy fombaniko. Dia mianatra koa ianao tsy miasa saina. Tsy miasa saina. Mametraka ampatokiana eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia hoana pastera fa izy tena karaha manay mivady mitambatra ne tsy mahavita akory tezorin'ny volany. Ka Jesosy tsy niteny hoe ampo anao karaha manao. Izy tsy niteny izay. Fa zao niteneniny ampo anao fahasoavako. Vitan'Andriamanitra mampahita fitianao mihoatra noho ny karama. Zay. Vitan'Andriamanitra ny manome anao tsy mandalo vola. Izay tsy dia tian'ny olona izay. Alao mandalo an'ilay manisa ihany dia ilay mipaye aloha. Hafa mihitsy ilay mikirakira an'ilay. Toy Jesosy hoe zay fotsiny ataon'ny tompo hozy izy ny tompo ao an-danitra ao. To dia kaopy daholo ny anjely hoe amboarina indray zany. Efa azonao sady le zany mbola tsy voatantarako akory le révélation tonga dia azonao. To dia azonao hoe teny izay mangataka Andriamanitra adivy farany antono. Tsy manako an'izay dia ny amponao zany hoe mba sy tena ividianina vary. Ovaiko mihitsy ny fiako. Gisa, alleluia. Andrazana le volako tsy mety tonga. Za mihitsy ary ve voaozina sa ahoana ary izany. Nefa tsy hoe voaozina ianao. Ny tompo rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho voaozina ianao. Ten'Andriamanitra dia manambara fa azy miantona eo amin'ny hazo voaozina ka Jesosy nefa nandray ny ozina mba tsy ho voaozina ianao fa ianao voatsodrano. Noho ny amin'ny Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia voatay ianao. Tsy avy amin'ny zavatra ataonao fa avy amin'izay niaretan'i Jesosy dia voatay ianao. Androany marina zany départ voatsodrano ianao io fa aza miteniteny foana. Io voatsodrano zany ianao. Fa zao any amin'ilay lalana tadidreo lesina ve anjaranao ny mivavaka fa anjaran'Andriamanitra mandamina an'ilay lalana amaliana an'ilay vavaka. Misy taontsika ao an-trano. Tiatsika iova faran'izay haingana ny vadina ny zanaka na ny fianakaviana. Ianao zany tsy tianao iova zany fa ny hafa foana tianao iova moa zany. Zay zany mbola lesona anankiray. Ny hafa Andriamanitra hoetiko tanatrenao ry zareo. Dia misy feo enina mihitsy hoe arenao. Alléluia. Possible ny fiovany manodidina fa ataovy prioritaire ao am-ponao ny fiovanao. Dia hiasa Andriamanitra ampiasa ny fiovanao anova ny manodidina anao. Amen. Dia vavaka tsika. Zao tsy hoe mivavaka mitsangana fa natety tantara zany. Maika be pastora. Anaovako sakafo tsara amse dia hivavaka ao aorianan'ny finanana io sakafo tsara io mahita fa miovy izy. Entinao mivavaka le vilany. Tsy le vadinao fa le vilany. Azonareo amizay ve le izy? Fito amizay le vavaka tonga vandra amse. Hoan'le izy. Ianao zany efa manantena hoe fotoana amin'ny Pentecoste. Ten'Andriamanitra tsy niteny hoe fiaraha misakafo no niteraka Pentecoste fa fiaraha mitokana mivavaka miveretra tsara zany amin'ny histoire biblique. Tsy voatery araka le eritreretinao. Vita le sakafo tsy asiany réaction akory na merci ary tsisy akory. Eno efa miandro zany hoe merci mon cœur chéri, je reviens à toi, je suis à toi tout seul. Ny ao am-ponao mamoaka gitara amin'ny vadinao miaraka amin'ny voninkazo eny am-bavany ry malala tsy haiko anao zava mihintsana zao le voninkazo sady mihira no manany asisika eto amin'ny sisiny eto ry malala. Ianao zany misaina zavatra lavitra be amin'le valim-bavaka tianao hitrangy. Vita le fiaraha misakafo izy ny vadinao kaka ianao tsy nandrasako fa tena mifanipaka mihitsy izy zany.
marina fa samy zavatra maneno. Alleloia. Raha zay ianao kalma fotsiny misaotra Jesosy. Nataoko mpitiavana iny. Nataoko anao iny. Ny tena marina diso ny andro fity avy aminy. Ny fitiavana avy aminao feno. Manomboka androany tsy hitady fitia aman'olona tsony. Tavy amen. Vita. Pisy pastera ataovy hatramin'ny farany io papa fa tsy tratra ny ony. Amen. Ao vafaranako e. Reno amin'izay le teny hoe tsy voatery amin'ny teny no hitaomana fa fitondra tena ny vavy mahataona. Renao izay teny izay. Hovainao ny réactionnao an-trano. Tsy manao kolokoloka be tabataba tsony ao an-trano. Manao voromailala malefaka tsara. Rehefa mijery vatinao vao miditra avy miasa, tsy masomborondolo mijerevanao azy. Fa masomboromay-lala mipitipity kely, miandry fa mindrapo kely. Zay nge le zavatra miova e. Tsy asianao resaka mihitsiny. Hoe masoko efa tsoainao tsy miova mihitsy. Aza asiana zay. Miova fotsiny. Miova fotsiny. Tena kaikinao miova fotsiny. Mandeha amin'izay fotoana. Aza mijery fotoana. Mandeha amin'izay fotoana. Verina fa amin'izay raha misehanao. Fona aminao azy zany tale nandefa rivotra iny tamin'le sakafo nataonao iny fa tsara be ny sakafonao. Izy nefa fatany ihany fa ataony mihitsy. Aloko zavaiko aminao tsara. Izy nefa fatany tsara fa ho ataony mihitsy. Satria ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra amboariny. Dia aoriana izay tsy taitra hoe efa naposiko. Efa narazaka mihitsy ny fiovanao. Tsy manao an'izay. Dia mody fanina be fotsiny. Ay, voninahitra an Jesosy. Tampitiavana anaovako an'iny dia tampitiavana koa nandraisako an'iny ka. Tsy mahazo mamaly hoe ay verina ihany. Manimba zavatra reny reto a. Manimba zavatra reny. Rehefa miova dia to dia miova tsara. Ay ndry voninahitra an Jesosy. Mbola tianao averiko le sakafo iny. Za mantsy mbola tia hainao le Alleluia. Tanao hoe iainy kalma amin'ny fiainanao fa ianao misy nge manasarotra le izy. Raha zany zao valy teninao tena na olona faran'izay tena votsitra. Fa azy ianarana zany fa mety zany mpanao an'izany fa ianao mety tsotro zany a. Ny ianao ataovy amin'ny façon anao amin'izay tondran'Andriamanitra anao fa miova ianao vava dia miandrasa fotsiny fa Andriamanitra hamaly an'iny tsy any amin'le lalana heverinao. Fa ny azo antoka dia izao hamaly izy. Fantatrao fa mpamaly vavaka ny Andriamanitra ao. Fizahn-toetra telo le izy. Hijery Andriamanitra hoe mbola mino ny teniny ve ianao mihoatra noho ny teniny siansa. Tena akaikinao nizaniza miteny. Ahoana toy an'izay? Levo eo. Aza mampitomana eto ianao fa mba vereny tsara. Isa roa telo. Nizaniza miteny. Anazy zany. Fa raha ninona teneninao? Anazay. Amen. Dia avereny foana izay. Mety be dia be zavatra hitranga mety tsy ampozonao tsy takatra ny saina fa averena ato ny fona sy ny sainao. Izay niteneninao Jesosy. Izay niteneninao Jesosy. Tsisy afa-tsy izay niteneninao Jesosy. Izay niteneninao Jesosy. Jerevanao ny vadinao tena efa ianao te efa vadendro no menao. Vadendro no menao. Vadendro. Ilainy zany misy fotoana. Satria verinao amin'izay tenenin' Jesosy ianao fa te hiteny aminao fa izay nitenenin' Jesosy ao mariny ao. Ninona mitranga eo tsisy mihoatra noho ny herin'Andriamanitra zany. Calme ianao e. Impossible ny anaran'io androany fa esoriny possible io rehefa omenao azy ny possibilité amin'ny fiovanao. Dia le fahatelo tandremo ianao mahatsapa ndre za rery ny tao amin'le birao tena ny taintaina mihitsy. Tena kaikinao tsy rery zany ianao e. Tsy tamin'ny masonao izy fa tsy mandao anao izy. Manasanao hitsangana dia nofofotanina amin'ny fifaliana, amin'ny tsikitsika, amin'ny fanantenana, amin'ny firavoravoana. Omeo voninahitra Andriamanitra fa namangy tamin'ny alalan'ny teniny izy androany. Namangy izy androany mba ho fantatrao ny zavatra andrasany. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy taona izay matahotra hiatrika fizahn-toetra. Satria toy ny examen tsy fantatra ny valany. Androany nampatsiahivinao. Fa raha tsy maintsy hiatrika izany. Raha tsy maintsy handalo izany. Raha tsy maintsy hisy izany. Dia efa nomenao ny toky. Fa rehefa miverina miombona aminao izay. Dia tafaverina tao anatinay ny fahatsapana. Fa izay lazainao ny marina farany eo. Tsarovy ny zanakao rehetra izay tonga eto androany maraina manome voninahitra anao.
be dia be ny feo, be dia be ny tenin'ny siansa, tenin'ny olona, feo re eo am-potsofina mifanipaka amin'izay lazainao. Mampianatra anay ianao hifikitra amin'izay nolazainao. Maro ny zavatra heverina toy ny impossible. Androany ianao nampatsiaro anay fa rehefa eo ianao possible ny zavatra rehetra, ary rehefa vita ny zavatra rehetra, ary rehefa vonina ny zavatra rehetra. Izahay ny mila maneho ny endrika mahazanak'Andriamanitra anay mba ho aseho andrasa ny zavatra rehetra. Ary indrindra mifona aminao izay fa misy taona mahatsapa tena toy ny irery, mamita tena satria ianao efa nanao fampanantenana sy toky, efa nanao alliance sy fanekena fa hiaraka aminay. Tsy amelanay irery, tsy amelanay ho kambody, tsy amelanay hiady rery, tsy amelanay hiatrika rery. Zany hoe tsy misy fotoana zany karery zay ny tena marina, satria eo ianao miakompanie anay ary vonina ny anotrona anay. Misaotra fa ny famindraponao vaovao maraina dia inonay ahafany miverina, tsy teniteny foana ohatr'izany intsony. Nizaniza hiatrika manomboka amin'ity haino ity, mety handeha rery izy amin'ny hita maso, mety hiatrika rery izy amin'ny hita maso. Aoka ny fankahirezan'ny teny androany anovany fomba fahatsapahany avy ao anatin'ny tompo, fa tena tsy rery izy satria eo ianao miaraka aminy. Ary satria eo ianao miaraka aminy, tsisy arombaka izay ho tananao ary tsisy atohatra n'izay ombanao. Tsarovy izay rehetra tonga eto androany, ao ny miatrika ady, ao ny miatrika zavatra manahirana, ao ny miatrika zavatra sarotra, ao ny miasa saina, ao ny tsy manan-javatra, mihevitra fa tsisy ininona hoentina amin'ity journée ity. Aoka ny fonay tena ho tafiombona aminao, fa ny zavatra rehetra afaka hiova rehefa manaiky izay hiova. Tsy ady aminao, hiavana aminao, tsy ho tafitohana aminao, fa hiombona aminao. Mba tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto Jesosy aho. Eo amin'ilay maha olona ny mba hentsona ianao ilay Andriamanitra ny famonjena. Nizaniza tonga eto ka mila fikarakarana. Mangahataka izay raha mba mety tompo. Aoka ny famindraponao elo lanina indray. Aninjiranao ny tananao hikarakaranao ny fiainany zanako tsiraray avy. Ao anatin'izany ny anjara fanasitranana sy fahasalamana. Na ny ratra anaty avy amin'ny lasa, na ny ratra sy ny fery mety eo amin'ny vatana, tononona aminaran'i Jesosy avy amin'ny toky, fa efa vita teo amin'ny diakapoka ny aretanao ny fanasitranana, ny andraisan'ny tsiraray avy fanasitranana. Sitrana ianao amin'izay mamparary ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avy fontanao dia misaotra Andriamanitra fona manontolo. Saotra betsaka Jesosy ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fanatrehanao, saotra ny amin'ny fivorianay androany, saotra ny amin'ny famanginao ny fonay. Arakaraky ny androsoana miaraka amin'ny teninao na ny fahatsapana hoe tena tianay ianao. Ary izay koa Jesosy tena tianao. Dia misaotra, saotra fa tena manangana ianao, mampahery any an-dalana, tsy manary any tokoa ianao. Dia misaotra betsaka aminaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'ny tompo a. Mazotoana vetivety 2 minitra manao fanatintsika sady manao fanambarana vetivety hoe rapitso a dia mbola mitoy ny sekolontsika manasanao miinvité foana hoe raha mbola azo atao a dia atao visan'ny tonga manatrika miaraka amin'ny etaetany fanatrehan'Andriamanitra, etaetan'Andriamanitra ao anatinao. Fotoanantsika zoma sabotsy an'kio a dia etsy amin'ny trampokin'olona ataovy azo antoka. Fa tsy miemotra amin'ny finoana ianao. Amen. Fa tehirizo ao anatin'ny firehetanao ho an'Andriamanitra. Dia sekoly amin'ny herinandro ambony a mbola mitoy a misy ny fiarahantsika mamarana ny taona amin'ny alalan'ny krismasy mahagaga tahaka fanaontsika isan-taona. Misy taona izy io nataontsika réveillon fa noho ny amin'ny fandaminana izay isaoran'Andriamanitra, Andriamanitra mandahatra sy mandamina ary ny tsara lavitra no andamin'Andriamanitra ny fiainam-panompoantsika dia krismasy mahagaga sabotsy 21 décembre dia manantona ny pasteur Arso, manangatana kely pasteur Arso, io arina kely izy miaraka amin'ny vadina pasteur Miam. Dia manantona ao raha ohatra ka misy renseignement tianao fantarina ny amin'ny zavatra rehetra, réservation, prix un billet satria isaoranan'i Jesosy sady mivavaka sika any no misakafo. Alléluia. Ankasitratsika ny tompo izany programme izany amin'ny janvier kosa nefa sady mivavaka sika no fatianina. Zay le hoe ara-potoana daholo ny programme rehetra. Manasanao hitsangana ary dia raisinao tsodrano ahafahana mamakivaky ny journée amarana antsika miaraka ny fiarahantsika ny tady an'Andriamanitra. Manonona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ianao le ahatsapa fa zay nilazain'Andriamanitra taminao no marina mihoatra no zay teny rehetra efa renao. Mahita fa mifonao dia hisokatra ahatsapa izany ao anatin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Mahita fa ahatsapa ianao fa ny herin'Andriamanitra dia mihoatra noho ny zavatra rehetra. Hiasotra ny tahotra ny fisalasalana sy ny fanahina.
tsofina rano sy tonony ianko ianao lay mahatsapa fa tsy rery ianao sady tsy kamboty ianao mandehana tsofina rano a voata ianao aminaran'i Jesosy amen zareo no fahasoavana fa nyfahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao anareo a amen dia amen teny Jesosy daholo